manavanareo isatokatrano indray izahay eto amin'ny fandarana valan-javaboaty Tsimbazaza amin'ity anio ity. Ary mirary koa izahay lalanareo zavatra maro samihafa mikasika ny atao hoe landy. Ary manjoy hatramin'ny farany fandarana ary tokoalahy sy tokovavy. Ankoatra ireo biby sy zava-maniry izay ahafantaran'ny maro amin'ny parika Tsimbazaza dia tsy ahivana fa misy ato ihany koa ny atao hoe mozea na toerana fitehirizana ireo vakoka malagasy izay mizara roa izy ato. Ka voalohany amin'izany ireo vakoka ara-boajanahary na collection d'histoire naturelle izay ahitantsika ireo karazam-borona sy biby mampinono ary ireo maro hafa. Manaraka dia ireo vakoka fomba na collection ethnographique izay ahitana indray ireo karazana taovolo, zava-maneno, fanenomana, ny mosavy ary ny sokitra. Fa amin'ity anio ity dia ho fantaritsika ny mikasika ny fanenomana lamba. Toeram-panabeazana ny musée zany dia anisan'ny antom-pisiny ny mampahafantatra ny olona mahazava-dehibe ny kolontsaina entin'ny lambalandy. Mety amin'ny alalan'ny fampirantiana zany na exposition na amin'ny alalan'ny fampirantiana mitety votra ireo vakoka na musée mobile. Anisan'ny aseho tamin'ny musée koa zany ireo karazana lambalandy fampiasan'ny malagasy taloha, eny fa na dia amin'izao fotoana izao koa aza dia toy ny salaka, ny lamba vita amin'ny landy izay ny andrina ihany no mitafy azy taloha. Amin'izao fotoana izao dia anisan'ny akanjo entina mianjaika kosa ny akanjo vita amin'ny lambalandy. Tsy ireo karazana lamba vita amin'ny lambalandy ireo ihany efa ny aseho tamin'ny musée, fa eo koa ny fanehoana ny fainan'ny landy izay azahoana kofehy ho tenomina. Araka izany dia manan-danja lehibe teo amin'ny fiainan'ny Ntaolo malagasy tokoa ny lambalandy. Eny fa na ankehitriny aza dia tsapa fa mbola maro tokoa no ampiasaintsika azy. Koa andiary ho velabelarintsika misimisy kokoa ny mikasika ny fiampian'ireo landy, manomboka eo amin'ny atody ka mandra-panome ny kofehy ahafahany manemona mba ahazoana vokatra voahodina avy aminy. Fa avy moa ny landy dia avy amin'ny lolo. Maro ireo karazana lolo izay manome landy zany. Ao ny lolo izay manome landy be izay tsy misy afa-tsy eto amintsika ihany, dia eo koa ireo lolo izay manome landy kely. Tsara marina moa zany fa ny lolo dia anisan'ireo biby manatody, ary eo amin'ny atody io no manomboka ny fiainana. Afaka 3 hatramin'ny 7 andro eo dia foy ireo atody ireo, ary mahazo ny atao hoe fanday isika izay antsoina hoe landy moa zany. Dia miamitombo vatana sy mivoatra tsikelikely zany ireo fanday ireo. Dia inefatra eo zany izy mandritra ny 120 hatramin'ny 20 andro zany dia inefatra izy no matory. Dia isaky ny matory ny landy dia manova ny vatany foana zany izy. Rehefa tapitra izay fitombony izay dia mijanona tsy misakafo intsony ny landy fa mitady toerana tsara ahatonga azo matoy. Ka mety ho raviny zany na ratsan-kazo satria rehefa matoy mantsy ny landy vao afaka manamboatra ny akoran-dandy. Ao anatin'ny vatany ao dia misy ny antsoina hoe glande filatoire izay mamokatra kofehy manify dia manify, mahatratra 700 hatramin'ny 510 metatra ny halava voakarin'ny landy iray, ary eo amin'ny vavany no amoahany izany. Voalohany dia miezaka miodikodina mametaka ny kofehy izay azona azy izy eo amin'ny ratsan-kazo. Rehefa izay vao manodikodina ny tenany izy, ary tonga voafono ao anatin'ireo kofehy izay novokarin'ireo, izay antsoina hoe akoran-dandy. Rehefa mahazo ny akoran-dandy moa zany dia afaka fotoana elaela eo dia miova endrika tanteraka amin'izay zany ny landy izay voafono anatin'ny akoran-dandy iny. Dia izay moa zany ny ahafantarantsika mpianatra azy hoe métamorphose. Dia lasa mahazo ny atao hoe bokana na soerina isika zany eto, na antsoina ihany koa moa zany hoe zana-dandy. Dia mitohy hatrany io fiovana endrika io, ary rehefa afaka fotoana elaela kely dia mahazo lolo isika. Dia mitombo hatrany zany lolo ao anatin'io akoran-dandy io. Dia rehefa tonga indray ny eo amin'ny 7 andro hatramin'ny 9 andro eo dia rovitin'ny lolo amin'izay zany ilay akoran-dandy iny,
dia mivoaka ao amin'izay izy. Ny lolo mivoaka ao zany eto efa tsy mitombotsombo fa iny zany izy no efa lehibe. Dia ny sakafo hohaniny moa zany eto dia ranom-boankazo na mamim-voninkazo. Mba ahazoan'ireo vokatra samihafa izay voahodina avy amin'ny landy dia maro ny dingana arahana mialohan'ny ahazoana kofehy ho tenomina. Ka atao voalohany amin'izany ny fakana ireo akoran-dandy anaty alatapia raha landy be no ampiasaina, ary eo amin'ny toeram-piompiana sy eny amin'ny voario azo kosa raha toa ka landy kely. Rehefa izay dia miroso amin'ny fandrahoana azy indray, andrahoana anaty rano mandritra ny 3 hatramin'ny 7 andro arakaraky ny habetsany sy ny afo, ary ajanona kosa rehefa hita fa masaka ny akoran-dandy, izany hoe rehefa afaka sontomina ilay kofehy. Tsy misy very nefa ny akoran-dandy izay avy nampiasaina teo, fa mbola averina andrahoana amin'ny savony indray mba ahazoana ny atao hoe bahon-dandy. Vita zany izay fandrahoana izay dia miditra amin'ny fanamboarana kofehy indray isika na familiana. Misy karazany roa moa zany fomba familiana, eo aloha ny folo tanana dia eo koa ny folo tsipay. Dia raha ny folo tanana manokana dia ao ny fampiasana ny roe zany dia misy koa ny fampiasana ny ampela. Dia ny faritra matsiatra ambony sy ambalavao iny zany tena mampiasa azy. Dia tsara marihana fa ireo bahon-dandy azontsika teo aloha ireo zany no ampiasaina eto amin'ny folo tanana zany. Dia ny karazana familiana faharoa dia ny folo tsipay. Atanka eto amin'ity afo ity moa zany ny akoran-dandy dia rehefa mahazo an'iny hafanana iny moa zany ny akora dia lasa manomboka mivavah zany ny kofehy dia ireny kofehy ireny no atambatambatra raisina dia ahodina eo amin'ny fitaovana amin'izay zany. Dia rehefa izay dia miditra amin'ny famolesana izay ahazoana ny kofehy indray zany avy eo. Fa tsara marihana moa zany fa rehefa vita io famolesana io dia miditra amin'ny fanatsorana, mbola mila atsorana zany ilay kofehy dia atao amin'ny bobina zany izy ireo. Dia rehefa vita indray zay dia miditra amin'ny fanolanana ireo kofehy azo ireo zany. Dia izay moa zany antsoina hoe manasina. Dia rehefa vita io dingana io zany dia miditra amin'ny famadihana ny ireo kofehy ireo indray ho lasa valonan-dandy zany. Dia izany hoe andrahoana ao anaty ranom-bary zany ireo kofehy ireo mba hampatonga azy alefaka indray sy hitambatra tsara. Dia eto moa zany no atao ny fandokoana raha tiana holokoina ny kofehy. Dia misy karazany maro moa zany ny fandokoana afaka hoe ampiasaina zany. Ao ny loko simika dia ao koa ny loko natoraly. Dia amin'ireo loko natoraly ireo misy karazany be dia be fa ohatra vitsivitsy zany no tanisainantsika, ohatra ny fampiasana ny fakataretra zao izay ahazoana ny loko mavokely, dia misy koa ny fampiasana tamotamo izay azontsika ny loko mavo, dia eo koa ny fampiasana ny teknina zany raha te ahazo ny loko mainty na loko volontany zany. Dia rehefa vita io fandokoana io dia miditra amin'izay zany amin'ny natao hoe fananiana. Dia eto moa zany no alamina ny kofehy izay hoe ho tenomina rehefa avy eo. Dia ajanona moa zany io fandaminana ny kofehy io eto amin'ity eo amin'ny antsoina hoe pelika. Rehefa azo zany hatevenana ilaina. Dia rehefa vita izay dia efa atorana miaraka zany ireo kofehy ireo dia bataina amin'ny fitaovam-panenomana dia miroso amin'ny teniny. Ankoatra ireo vokatra azo avy amin'ny landy izay voalaza tany aloha dia tsapa fa nivoatra tokoa ny fampiasana azy ankehitriny, ka azahoana vokatra maro toy ny akanjo, ny kiraro, satroka sy ny lamba fitafy ary indrindra ny lamba mena izay famonosana ny maty. Ka izany indrindra no mahatonga ny Ntaolo malagasy nanao ilay ohabolana hoe toy ny lamba landy, velona isalorana, maty ifonosana. Ny faritra ahitana azy dia any amin'iny faritra Itasy, Matsatsi ambony, Ambalavao, iny koa ahitana azy koa iny faritra Taolagnaro iny. Dia ny loko moa dia miankina amin'ny
miankina amin'ny faritra misy azy a dia miankina koa amin'ny toetany sy ny hafanana misy eo amin'ilay toerana dia izy koa dia miankina amin'ny avon'ny toerana misy azy. Tsapa nefa fa miapotika tsikelikely ireo faritra misy ny landy, vokatry ny fitrandrahana ny ala, ny fandefasana ireo fanafody izay mamono ny fanday, eo ihany koa ny fiovan'ny toetrandro vokatry ny fandoroana ny fako sy ny doro-tanety. Raha mitohy hatrany izany rehetra izany dia potika sy ho lany tamingana ireo karazana lolo manomen'ny landy be izay tsy hita raha tsy eto amintsika ihany. Koa anjarantsika tsirairay avy ny miaro ny tontolo iainan'ny landy, eny fa ny manodidina antsika mihitsy aza. Izay ary ny fandarantsika tompo kilasy tompo vavy teto amin'ity fandarana valan-javaboary Tsimbazaza ity. Ary eto am-pamaranana izay dia manarara ohatra misaotra sy makasitraka tompo ny coopérative Rakotomalala Efisy Lambameny Ilany Vato izay nanampy ny ekipa teknika teo amin'ny fahazahoana ny sary, teo amin'ny fanazavana mikasika ny lambalandy. Dia maniry izahay nitohizan'izany fiara-miasa zany ahafantarany olona bebe kokoa ny zava-misy eto Madagasikara. Dia mandra-piona tompokolay, mandra-piresaka tompovavy.